Zay ny tino mitondrantsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny fampianarana mandray anjara betsaka ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara ny fikambanana Lions Club International ankoatra ny fanohanana mivantana izay sehatry ny fampianarana izay mizara fanampiana ho an'ireo mpianatra ihany koa ny fikambanana tokony asiana sitraka izany asa izany hoy ny fanazavana nentin'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena. Vonano ny fiara-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny Lions Club International, ny Lions Club izay manohana ny fampiroboroboana ny fanabeazana tao anatin'ny 80 taona izao. Ankoatra ny fananganana sy fanatsarana sekoly, fampitaovana, miasa ihany koa amin'ny fanabeazana ny tanora ny Lions Club ao anatin'ny fandaranasa Lions Quest ary ny fizarana boky ho an'ny mpianatra malagasy. Lions Quest kosa dia programa ngeza be io manerana ny tontolo izao. Ny fehiny io dia ny hoe fanabeazana ny tanora mba ho lasa olom-pirenena tompona andraikitra ary mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny firenena. Dia isika eto Madagasikara dia anisan'ny mahazo vatsy amin'ny fondationay amin'io. Dia efa nanomboka ny phase préliminaire dia ao mpanaovana ny phase pilote zao roapolo telopolo biblioteka matsangana manerana ny nosy. Ny gouverneur district 403B2 Rakotozavi Fidy izay notolorany ministeran'ny fanabeazam-pirenena mari-pakasitrahana no ny asa vitan'izy ireo ho fanohanana ny fampianarana eto Madagasikara. Mipaka mivangana sy miatra amin'ny ireo ankizy sy ireo sekoly manerana ny nosy amin'ny lafiny rehetra na amin'ny alalan'ny kit scolaire zany na amin'ny alalan'ny fanatsarana sekoly na amin'ny alalan'ny W na amin'ny alalan'ny fananganana sekoly sy amin'ny zavatra rehetra tsy ho avy vatany isetro fa dia faly isika ary afaka beretsika fa tena misy malagasy izay asikolazaina hoe olomanga ny firenena miatrika miaraka amintsika fa tsy mahatsiaro tena irery. Ankoatra ny fampianarana miasa amin'ny sehatra maro fanampiana ny mpiarabelona toy ny lafin'ny fahasalamana ny Lions Club International ny volana Desambra ho avy izao dia ho avy eto Madagasikara ny filohan'ny Lions Club International Foundation anao ny Tombanezaka Vita.